Dia arabantsika rehetra indray ny tenako tratra ity anio ity izay ny fanaovantsika fotoana indray ianarana ny tenin'ny tompo anohizana ny bokin'ny Apokalypsy. Lesintsika zany mikasika le hoe tombo-kase zany dia sorana ny tompo lehibe fa tapitra zany ny lesony mikasika ny tombo-kase. Dia anoho le lesony tsika inona moa le tombo-kase nresantsika toy zany resaka le tombo-kase n'Andriamanitra zany tsika. Dia hitantsika ny zavatra tao anatin'izay nresaka tsika tao mikasika ny resaka hoe fafolo-karena, hoe inona marina zany resaka fafolo-karena zany, nresaka tsika mikasika ny resaka hoe sabata, nresaka tsika eo anatin'izany sabata zany zany didin'Andriamanitra, nresaka ihany koa tsika ny amin'ny resaka hoe rano zanak'ondry, nresaka tsika ny amin'ny madio sy ny maloto, nresaka tsika ny amin'ny famorana, izay ny famorana dia ny fo zany ka eo zany le ny famorana dia io zany mitorantsika amin'ny finoana ary ny finoana dia batisa. Dia nyresaka ihany koa tsika mikasika le hoe Jesosy, hoe iza moa Jesosy, mila fantarinao satria ino inonao, ino no azonao famonjena, ka raha diso ny fahalalànao ny Kristy dia diso ny famonjenanao zany. Ka ino moa no namarana antsika le lesona zany mikasika le hoe inona ary ny famantarana fa Kristy, fa ilay Jesosy izay inonao dia le Kristy araka ny soratra masina. Dia misy famantarana nomena hoe 3 andro 3 alina toetra ao an-kibon'ny tany izy, izay ny famantarana nomena. Tsy misy famantarana hafa omenanareo fa tsy izay ihany. Dia nijerentsika tokoa tamin'izay hoe ahoana ary mikasika ny famantarana io. Dia hitantsika tao anatin'izay hoe aika ity Jesosy ity zany dia tanteraka tokoa araka ny voalazan'ny soratra masina ny nahafatesany, ny nandevenany ary ny tsanganany tamin'ny maty, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary tanteraka ihany koa izay voalazan'ny mpaminany mikasika le hoe Jesosy Kristy dia maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Tsy hoe tanteraka ara-paminaniana fotsiny fa tanteraka ihany koa ara-baky teny mikasika an'izay zavatra izay. Ka teo no namarana antsika le lesona hoe lasa nisy Jesosy anankiroa zany le izy. Ny anankiray ny finoana zany izay ampianarin'ny Eglizy mikasika hoe Kristy dia maty tamin'ny andro zoma, nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, izay natsonin'ny Eglizy hoe andron'ny tompo. Iresaka be mikasika an'io tsika amin'ity an'io ity. Resaka n'le resaka le hoe io andron'ny tompo napetraky ny Eglizy io ihany koa. Dia eo ihany koa le anankiray hoe Jesosy Kristy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro, tanteraka ara-baky teny le izy maty izy tamin'ny andro alarobia. Dia rehefa maty tamin'ny andro alarobia Jesosy dia nanina? Nitsangana tamin'ny andron'ny tompo. Inona ny andron'ny tompo? Sabata ny andron'ny tompo. Io le ten'Andriamanitra hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Aniza le sabata? Any Jehovah. Nitsangana tamin'ny andron'ny tompo Kristy. Fa le andro voaloha amin'ny herinandro ny Eglizy dia miteny mihitsy, ary ho resahantsika miteny ity fa ny Eglizy miteny fa anay io andro io. Ny Eglizy no miteny an'izay. Dia ho resahantsika mikasika izay zavatra izay. Dia amitana kely tsika ny zavatra nyresahantsika farany dia manohy mikasika ny zavatra tsika alohan'ny zavatra rehetra dia araka hivavaka tsika ary hivavaka manasa tsika ary hivavaka. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra iray fa mbola nomenao fotoana izay amin'ity anio ity ahafahana hiara hianatra sy handinika ny teninao. Keny Andriamanitra raha hianatra ny teninao izay dia mangataka hatrany ny fiasan'ny fanahinao aminay tsiraray avy. Kaokireny fanahinao ray hirotsaka aminay amin'ny fahafianoana, hanamasina anay sy hitantananay ao amin'ny marina rehetra. Sokafo ny fonay ray io, sokafo ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Ka dia mitenena ray io fa vonikely reto vahoakanao. Eo ihany koa ray mihaino izay fampianarana izao, ao no mbola misy manamafy ny fony na manamafy ny atiny. Andriamanitra izay fo vato any Andriamanitra dia soloafo nofo. Ary eoka izay hietry ny amin'ny teninao satria ny teninao ny fahamarinana. Mifono aminao izay rehetrareto ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra izay vitanay teo anatrehanao. Mamindrafo aminay ray io, mamela ny elokay renao. Mangataka aminao izay Jesosy
aoka le rahanao soa le manaisitra ny fahotany zao tontolo zao ny anadio isan'asanay ka nafaka any amin'ny fahotany ay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary eo ka ny fanahinao raha hitantananay ao amin'ny marina rehetra ary marina nafaka nay tsy ho andevo. Da io indray zay amin'ny tian'io Andriamanitro io mba ny fitarian'ny fanahinao masina. Anjakao ny tokantranony tsirairay avy ary eo ampelantananao no metrahanay ny firendrany zao fampianarana izao sy ny fifandraisanay mba tsy hananan'ilay ratsy fahefana na dia kely aza. Ka aoka ny anjelinao Jehovah hitoby manodidina any fampianarana ny teninao, ny fitaovana rehetra izay ampiasaina na ny fifandraisana ny tokantrano any na amin'ny toerana izay noana zao fampianarana izao. Aoka ny anjelinao hitoby manodidina ny tokantrano sy ny tsirairay avy izay mihaino zao fampianarana izao tsy hanan'ilay ratsy fahefana na dia kely aza. Ka dia aoka ray amin'ny fandraisenao anay ianao. Ho an'izay tsy salama ihany koa Jesosy dia mangataka aminao zay. Tahaka ny mety aretina an-doha na aretina maso na tazo mahery na aretina mitenda amin'ny fivotosana na mety areti-kibo na mety mangovotra sy na areti-nify zany dia mangataka aminao zay Jesosy ninona aretina mety mahazo atao tokantrano ato. Dia mangataka antsika izay marary apetrao amin'izany faritra marary zany ny tanantsika. Ka aoka Jesosy Tompo le diakapoka taminao le manasitrana ny aretina rehetra ny anasitranana ny aretina rehetra izay voatonona teo enina izay tsy voatonona azy. Dia aoka Jesosy ianao anasitrana izay marary rehetra tao tokantrano ato. Ko mandidy ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mitsahatra izay aretina rehetra voalaza teo enina izay tsy voatonona azy. Ka metrahana tanana amin'izao fotoana izao dia sitrana izay aretina rehetra mahazo ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Mandidy ny aretina rehetra izay mahazo ny tsirairay avy any, sitrana izay aretina mahazo any amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray karaha izay ny naranao mena voninahitra ny ianao Tompo. Halleluja, halleluja. Dia aoka ny fanaratsy Andriamanitro tsy hanina anjara amin'izao fampianarana izao na amin'ny toerana izay nonay ny fampianarana na amin'ny tokantranonay na aminay tsirairay avy. Fa aoka le devoly Satana roahana amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanina anjara aminay tsirairay avy na amin'ny fampianarana. Mandidy ianao zay ry Satana sy ny asanao rehetra, tsy manan-kery tsy manam-pahefana ianao amin'izao fampianarana izao. Miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana na amin'ny tokantrano na amin'ny tsirairay avy ny tokantrano any. Halleluja, halleluja. Dia rainy ianao Andriamanitra ray akalazay ny naranao any. Eny Tompo, hoy ny teninao manambara manao hoe roa aho izy dia handositra anareo. Efa nandroka an'ilay ratsy izay Andriamanitro. Ka aoka n'izy tsy hananjara tsy hanam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Ko mandidy ianao zay ry Satana sy ny asanao rehetra. Miala ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano tsirairay avy. Miala ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fitaovana izay ampiasainay. Miala ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tsirairay avy. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izany rehetra izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Halleluja, fa levonina ianao amin'ny fofinain'i Kristy sy noho ny amin'ny rahany zanak'ondry. Tsy manana anjara tsy manam-pahefana aminay tsirairay avy na amin'ny fifandraisana na amin'ny tokantrano. Ny anaran'i Jesosy lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny fofinain'i Kristy sy noho ny amin'ny rahany zanak'ondry. Ravy Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tsirairay avy. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano any na amin'ny toerana izay nohony izao fampianarana izao. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana na amin'ny fifandraisana. Halleluja, halleluja. Dia rainy ianao Andriamanitra ray ka lazay ny naranao. Mena voninahitra ianao ray hatramin'izao mandrakizay. Dia mitenena indray raha io aminay ianao amin'ity anio ity fa vonikely izay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy na nandratanay izany vavaka izany ray teto anatrehanao. Halleluja. Amen. Dia sorantsika ny Tompo na ahafahantsika ny fampivavaka izany. Fitinana kely ny lesona izay nianarantsika tamin'iny farany iny zany. Zavatra nresantsika moa zany dia hoe vokatra izay fampianarana izay zany. Hoe eo ilay fampianarana araka ny soratra masina.
hoe Jesosy Kristy dia maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Jesosy Kristy nahazo 3 andro sy 3 alina tao kibony tany, araka ny tenin'ny Kristy mihitsy izany. Ary ilay faminaniana mikasika ny nahafatesany Kristy dia izao tsy tanteraka ara-paminaniana ihany fa tanteraka ihany koa raha baky teny ny nahafatesany Kristy. Maty tamin'ny atsasaky ny herinandro izy amin'ny alarobia, nitsangana izy amin'ny andro fahatelo, izany hoe amin'ny andron'ny tompo izy no nitsangana, amin'ny andro sabata zany io, andro sabotsy faran'ny herinandro. Dia ny fampianaran'ny Eglizy dia hoe maty zoma Jesosy, nitsangana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, ary nataon'ny Eglizy hoe andron'ny tompo izany andro voalohany amin'ny herinandro zany, izay arahan'ny Eglizy maro amin'izao fotoana izao. Vokatra n'izay zavatra izay zany dia izao, satria Jesosy dia nilaza manambara manao hoe fa isy Kristy sandoka hitsangana ozy izy ka maro no voafitany. Dia hoy Jesosy miteny raha misy milaza aminareo hoe indro ary izy aza makany ianareo, indro any amin'ny efitrano izy aza mino ianareo, fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka. Izany mpaminany sandoka mampianatra ny Jesosy io zany. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ka maro no voafitany izy, ary na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Ka izay ilay izy zany, na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Izay nge ny anton'ilay tombo-kase, ny anton'ilay tombo-kase dia izao hoe aza manimba ny hazo na ny tany ozy izy, na ny ranomasina zany, mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamantsika. Eo zany le hoe ny olom-boafidy no asiana tombo-kase, kanefa na dia ny olom-boafidy azy dia manino dia ho fitahana ozy izy. Ka raha tsy fantatrao zany inona tombo-kase apetraka aminao, resahantsika teo daholo mikasika ilay tombo-kase hoe inona daholo areo tombo-kase ireo zany. Fanavahana ilay vahoaka an'Andriamanitra zany ireo. Dia nyresahantsika teo, hitantsika tao anatin'izany resaka hoe fahafolo-karena. Inona ny mikasika an'izany fahafolo-karena zany? Ho an'izay tsy nihaino lesona aloha dia efa mety miteny izy ihany hoe izay indray resaka fahafolo-karena tsy miditra amin'izany tsika. Fa antsika izay nanaraka lesona fantatsika tsara hoe inona ny resahantsika teto mikasika an'izany. Satria ny zavatra hitantsika eto anatin'izany dia miverina makany amin'ny fanahy masina foana hoe masina ho aho reny, atokany ho aho reny fa masina ho aho Jehovah tompony maro. Satria any Jehovah ireny fa tsy atsika zany. Masina ho aho izy Jehovah iny. Resaka tsika ny amin'ny resaka ihany koa tsika ny resaka amin'ny sabata. Mana masina mahatsiarova ny andro sabata ozy izy anamasina azy. Ny sabata koa mila masina, miverina makany amin'ny fanahy masina sika. Ny raha ny zanak'ondry mana masina tsika, miverina makany amin'ny fanahy masina tsika. Ny anarantsika teto ny madio sy ny maloto. Dia ozy izy ny tenin'ny soratra, ozy izy ny tenin'Andriamanitra manambara mikasika an'izay hoe aoko masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah Andriamanitra ray. Dia amin'ny alalan'iny, amin'ny alalan'ny fanavahana ny madio sy ny maloto. Ny resaka ihany koa tsika mikasika ny resaka hoe le hoe Jesosy maty 3 andro sy 3 alina. Dia ahoana ozy izy miverina makany amin'ny fanahy, ary ny tompo izany fanahy zany ozy izy. Ary ny tompo izany fanahy zany miverina makany amin'ny fanahy masina i Jesosy Kristy tompo. Izy no manome antsika ny fanahy masina io. Rehefa tonga teo amin'ny seza fiandrianana izy dia nampanantenain'i Kristy zany fa hoe rehefa hiany eto aminareo izy dia aniraka ny mpananatra dia ny fanahy masina. Izy no manome antsika ny fanahy io. Ary ny tompo izany fanahy zany. Dia eo zany ilay zavatra anankiray hoe araka ilay tenin'i Jesosy io fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka mitaka anareo izy ka maro no voafitany. Enina dia ny olom-boafidy azy. Ka misy zany Jesosy anankiroa. Dia anankiray zany ilay Jesosy araka ny soratra masina, maty tamin'ny atsasaky ny herinandro, amin'ny alarobia nitsangana tamin'ny andro fahatelo, andro sabata io. Andro ny tompo io. Jesosy anankiray maty tamin'ny andro zoma, nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, andro ny tompoko io, fa andro ny Eglizy io andro voalohany amin'ny herinandro. Ka eo ilay nataontsika paralelisma zany, hoe lasa misy finoana anankiroa zany amin'ny finoana kristianina. Satria lasa misy Jesosy anankiroa. Dia anankiray mino an'ilay Jesosy maty araka ny soratra masina, dia anankiray mino an'ilay Jesosy maty araka ny fampianaran'ny Eglizy. Anankiray mino
an'ilay Jesosy nitsangana araka ny soratra masina anankiray mino an'ilay Jesosy nitsangana araka ny fampianaran'ny Eglizy. Dia finoana anankiroa izany izay. Ka ilay Jesosy, ny olona izay mino an'i Jesosy maty amin'ny tsasaky ny herinandro io izany dia tsy maintsy vitsy anisa foana izany io. Minorité izany io fa tsy maro anisa. Ny mino an'ilay Jesosy indray maty tamin'ny andro zoma izany dia maro ny mino an'io izany, majorité ny mino an'io. Ilay Jesosy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro dia izao maty tamin'ny andro alarobia nahazo 3 andro 3 alina tao an-kibon'ny tany. Ilay Jesosy maty azoma io maty tamin'ny andro fahaenina. Fampianaran'ny Eglizy zavatra izay. Ilay Jesosy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro maty talohan'ny Paka. Jesosy maty azoma maty taorian'ny Paka. Dia ilay maty tamin'ny atsasaky ny herinandro ary voalaza teo dia nahazo 3 andro 3 alina fa ilay maty tamin'ny andro zoma dia izao nahazo 2 andro sy tapany sy 2 alina izany no azony tao anatiny tao an-kibon'ny tany na hoe 2 andro sy 2 alina ihany koa izany satria vao maraina mangiratra ratsy izy dia efa nitsangana tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro. Ilay Jesosy Kristy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro dia izao nitsangana tamin'ny andron'ny Tompo, andro sabata io, andro fivavahana io, natokan'Andriamanitra hanomponana azy, mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Ho an'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, lasa natsoina hoe andron'ny Tompo io na andro ivavahana ihany koa. Misy izany ireo kristianina mivavaka amin'ny andro sabotsy, misy kristianina mivavaka amin'ny andro Alahady, samy hafa ny Jesosy inon'ireo. Raha mitovy ny Jesosy inon'ireo dia mitovy ny andro ivavahan'ireo ihany koa izany. Kanefa na dia ory izany rehetra izany dia izao tsy io ihany ny famantarana ihany koa fa io ny fototra ny fampianarana izany Jesosy. Fa ireo tombo-kase izay hitantsika rehetra teo ireo dia ireo izany ny tombo-kase apetraka amin'ny andron'ny vahoaka an'Andriamanitra mahatarana hoe iza ireo vao izy tombo-kase ireo. Ka rehefa tsy ao anatiny izany ireo tombo-kase ireo dia efa misy tsy ao izany ireo dia efa tsy ao izany ianao. Inona moa izany ny azo atao fa dia tsisy ange izany. Raha ny Baiboly ny hitantsika dia izao ny Baiboly ny didy 10 dia ao amin'ny didy 2 manao hoe aza manao sarin-dravatra voasikotra ho anareo hiankofanareo enatrehana ozy izy. Ny didy 2 ao amin'ny fampianaran'ny Eglizy nesorony izay hoe aza manao sarin-javatra voasikotra izay. Fa inona zavatra nataony? Ny dekaleny ilay izy, nisy didy anankiray nafindra ny lasa nataony didy 2 dia nataony hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Izay hoe aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao izay nefa ao anaty Baiboly izay ao anatin'ny didy 7 no misy an'izay zavatra izay. Dia ny didy 7 Eglizy indray lasa inona ny didy 7? Lasa hoe mana masina ny andro Alahady hanamasina azy, aza miasa fa manompoana Andriamanitra. Ny didy 4 ao amin'ny Baiboly miteny manao hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Fahenemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra izy. Fa ny andro 7 dia izao andro tena fitsarana ho an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ny didy 4 amin'ny didy 10 Eglizy na amin'ny katesisy izany dia lasa nafinany indray koa ilay didy hafa ny napetrany amin'ny toerany didy 4 io. Manajany ny rainao sy ny reninao mba ho lava andro ianao. Izay didy izay nefa didy 5 ao amin'ny Baiboly izay didy izay hoe manajanao sy ny rainao. Dia ny didy 5 ao amin'ny katesisy indray dia lasa hoe aza mamono olona. Dia izay nefa ao anatin'ny Baiboly manino didy 9 izay. Dia dekaleny ohatr'izay daholo izany ilay izy, nafindrany daholo ilay izy. Dia ny didy 10 lasa nizarainy roa satria tsy lasa tsy ampy ilay izy satria nisy nanesorana izany tao amin'ilay didy 10. Ny didy 10 ao amin'ny Baiboly manambara manao hoe aza maniry fananan'olona, aza maniry vadin'olona. Fa nizarainy roa dia lasa nizarainy ny Eglizy anankiroa io didy io. Lasa didy 5 sy 10. Ny didy 5 dia lasa manao hoe aza maniry aza maniry fananan'olona,
ny didy 10 ary aza maniry vadin'olona lasa mivadika zany lasa nizara roa zany lasa didy 5 sy ny didy 10 zany le izy dia zay no mikasika an'iny zany ny zavatra hita nefa dia zao hoe ny olona zany mino an'i Jesosy maty amin'ny asasaky ny herinandro araka ilay teneniko teo tsy voatery hoe rehefa mino an'i Jesosy zany hoe misy fiangonana hafa koa nge mino an'io kanefa raha mino an'i Jesosy io ianao ka tafiditra ao anatinao ihany koa ilay tombo-kase izay voalaza rehetra teo zany finoana ray zany zay fa tsy hoe mino anao ny hoe fa zavatra rehetrarehetra zany tsy eo anatin'izay fa efa tsy izy koa zany zay fa mino an'i Jesosy io ianao dia ao anatinao zay tombo-kase voalaza rehetra teo zay dia finoana anankiray zany zay amin'ny fampianaran'ny eglizy koa nefa dia zao ny fifandraisan'izy ireo dia zao hoe io Jesosy io ny ifandraisany ny fiangonana maro be dehibe mivavaka amin'ny andro alahady manaiky an'io Jesosy maty zoma mitsangana amin'ny andro alahady io finoana ray zany zay zay le hoe unité dans la diversité hoe firaisana ao anatin'ny fifahasamihafana zany misy zavatra fifahasamihafana ao ny eglizy mivavaka amin'ny Maria fa ny eglizy ny fiangonana hafa nga ohatra hoe ny protestant nga mivavaka amin'ny Maria zany ao ny eglizy manao chapelet fa ny protestant nga manao an'izany ao ny eglizy mivavaka amin'ny la grotte miankohaka amin'ny Maria nga ny protestant manao an'izany na ny évangélika kanefa maninona ireo fiangonana rehetrarehetra io na évangélika na protestant na inona mivavaka amin'io andro alahady ny eglizy io daholo ny rehetrarehetra ary eny arak'ilay teneniko teo hoe tsy hoe rehefa mino an'i Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro io ianao dia finoana anankiray zay fa rehefa mino an'i Jesosy io ianao ka ao anatinao daholo ilay tombo-kase voalaza teo dia zay ianao zany vao finoana anankiray satria misy fiangonana tena mino an'i Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro io kanefa ny ataony miaraka amin'ny eglizy izy amin'ny zavatra maro samihafa dia efa tsy izy koa zany zay zavatra zay amin'ny zavatra hafa zany izy efa miankohoaka ihany koa amin'ny eglizy efa tsy izy koa zany zay zavatra zay ka zay zany fiangonana roa ihany zany no mijanona amin'ny farany tsisy fiangonana hafa io fa anankiroa ihany no mijanona amin'ny farany dia arak'ilay tenen'i Jesosy foana hoe fampianaran'i Kristy dia milaza manambara manao hoe misy virjina 5 adala ao izy 5 endry nanana fanilo izy ireo hitsainan'ny tompo ny 5 endro izy ampy ny solika atao anatin'ny fanilony fa ny 5 adala tsy ampy ny solika rehefa tonga ny mpapakatra tena nahoana ireo izay ampy solika afaka nitsainan'ny mpapakatra fa ireo izay tsy ampy solika inona zavatra nataon'izy ireo lasa izy ireo mbola nandeha nikaroka andeha nividy an'izay hoe aiza nividy fa tsy ampy ny solika anika rehefa tonga ny mpapakatra ny 5 endry tafiditra atao anatin'ny trano fampakaram-bady fa ny 5 adala kosa tany velany any zany misy ny fitaomanina sy ny fikotroan'ifo ny fitenenana ka eo zany le izy hoe fiangonana angeny asehon'io e ny anankiray ho raisina ny anankiray ho tavela ka ho atsika zany zay vonona ny andray le fahamarina dia zao vonona zany ianao ny andrain'izay zavatra zay eo ihany koa la hoe vehivavy roa mitoto vary izy ny ray ho raisina ny ray evela olona roa matory eo ambony fandrianao ny ray raisina ny ray evela ny fiangonana zany amin'izao fotoana zao zany dia hoe inona ny ifandraisany io Jesosy iny mampiray an'izy ireo dia jereo fa rehefa misy fivoriana reny ataon'ny eglizy zany na ny Vatican jereo tsara miantso izy na protestanta io na lehiben'ny évangélika io na lehiben'ny hindoisme io na ny bouddhiste io na ny slamy io na jiosy io na inona zany fotoana dia alaina amin'ny toerana anankiray dia inona ny fifandraisana dia resaka hoe paix ny ifandraisana zany hoe dans la paix en harmonie dia miteny amin'izay ny lehiben'ny eglizy manao hoe ny fifandraisantsika io izy dia zao tsika io izy samy manana fivavahantsika fa iray ihany ny fivavahana io izy satria samihafa ny fomba ivavahantsika io izy fa Andriamanitra ray ihany no ivavahantsika ahoana zany na ahoana mpandala fomban-drazana zany eo anatin'izany ihany koa zany dia ahoana zany ary be dehibe nge ny olona resy lahatra amin'izany koa e
be dia be ny olona misy kristianina resy lahatra amin'izany mihitsy. Ny azo mba tena olona mba tena tiako mihitsy izy kristianina ny tenan'izany. Dia le ohatra hoe resaka Bouddha izy na resaka hoe eny satria resaka le hoe paix zany, resaka zénitude ohatra na tsy fantatro paix intérieure. Samy laza daholo ny olona. Fa inona ny zavatra voalaza teo? Io nge le nesorin'ny eglizy io. Vao miresaka Bouddha ianao dia jereo ny sariny iny le manohitra ny tsy haiko manohitra vao mipetraka iny izy. Dia miaraka amin'le sina tsy haiko manohitra zao tanana iny angambany. Dia iny ny sary vongana iny azo manao sarin-javatra voasikotra iankofonareo anatrehany. Nefa ireny zany miaraka daholo ireny rehetrarehetra ireny zany. Dia izay le tonga amin'ny fitenenana hoe nisy vehivavy fito ny azona lehilahy anankiray. Dia milaza izy manao hoe fiangonana ny asehon'ny vehivavy fito io zany. Aoka ny anina ihany no anilay, ny lambana ihany no tafianay, ka afa tondromaso izay ka aoka tononona amin'ny anaranao. Dia io le antsoina hoe communisme nge zany. Io le communisme zany io. Fifandraisan'ny eglizy maneran-tany zany io, na inona mety inona na inona na inona. Ny protestanta izay nanohitra ny eglizy efa miaraka amin'ny eglizy amin'izao fotoana izao. Ireo izay fiangonana zandriny tateoriana zany izay natsoina hoe sekta taloha. Efa miaraka amin'ny eglizy daholo ny ankabeazany rehetrarehetra reny amin'izao tsisy mahasamihafa azy intsony. Efa lasa zaiko zanaky ny eglizy daholo zany. Dia inona ny ifandraisan'izy ireo? Inona moa ny ifandraisany io? Tsy le fahamarinana ange ny ifandraisany io. Fa unité dans la diversité. Fa zao fotsiny hoe tokana ihany ny Andriamanitsika fa samy manao izay ataontsika daholo fotsiny tsika. Fa ny anankiray ho an'io Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro io izay mitazona le tombo-kasehany. Le tombo-kasehan'le fahamarinana fototra ao anatin'ny soratra masina. Io no arahany io. Andriamanitra ray, Jesosy ray, fanahy ray. Ka ny famantarana izay nomen'ny Kristy hamantarana azy dia izao mikasika ny nafatesany, mikasika ny nandevenana azy, mikasika ny tsanganany. Jesosy ny teny hoe tsy misy famantarana hafa omena anareo izy, hafa-tsy io ihany, tokana ihany. Dia mikasika n'iny zay, mikasika ny famonjenantsika izay zavatra zay. Mikasika ny famonjenantsika zany izay zavatra zay. Dia ahoana izy ato amin'ny soratra masina, Jaona 7 jerentsika. Jaona 7 ny andininy 4:9. Jaona 7 dia ny andininy 4:9. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. 7:12. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Inona no nahatongavan'i Kristy? Hamonjy izao tontolo izao. Izay no nahatongavan'i Kristy. Ny zavatra anisany nefa dia ity. Toizany ihany ilay izy 9:12. Izay mino azy dia tsy ho elohina. Fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokana Andriamanitra izy. Izay tsy mino azy zany dia manao efa voaheloka raha teo. Tsy izany no manameloka. Rehefa tsy mino ianao mikasika ny famantarana ny amin'ny Kristy hoe iza io Kristy io, dia efa voaheloka raha teo nge ianao zany. Tsy izany no manameloka ny tenin'Andriamanitra. Ozy ianao za mino ny Kristy. Le Kristy araka amin'ny soratra masina ve nonao io? Le mety araka amin'ny soratra masina, le nitsangana araka amin'ny soratra masina ve io? Nanomezan'ny Kristy an'io famantarana io dia tokana ihany mba tsy ho voafitaka isika amin'ilay mpamitaka, satria misy ilay mpamitaka. Zay ny antony nanomezan'ny Kristy an'io famantarana io, satria misy mpamitaka. Tandremo izy fandrao misy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako ary maro no voafitany. Mio zany le mpamitaka, misy io mpamitaka io, ka zay ny antony nanomezana io famantarana io mba tsy ho voafitaka zany tsika. Tandremo fandrao misy hamitaka anareo izy. Matio 4:4-5. Matio 4:4-5. Averiko tsara ilay izy.
andiny ny faefatra sy ny fahadimy. Ary Jesosy namalaka anao taminy hoe mitandre mahafandrao isy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy ka maro no voafitany. Maro zany no voafitako io Kristy. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izy hitsangana. Fa nyresahantsika lava teto moa mikasika an'izay. A Madagasikara nisy fotoana efa maty moa zany izy io fa tany amin'ny ataontsika tany amin'ny taona année 90 tany no ataontsika année 90 iny nisy anazy io fa nafa farany na début 2000 teo angamba izy no maty angamba tsy fantatro fa tamin'ny année 90 iny zany nalaza be mihitsy le hoe neny lava. Dia le atsaiko ny karmalaza moa izy iny raha tsy diso nisy anazy iny zany. Dia nandeha tany ny olona manao pèlerinage mankany aminy satria hoe nahitany Jesosy izy. Dia nisy fotoana izy io hoe niantsony olona mihitsy hoe ohatrany hoe andeha hiakatra any an-danitra zany izy dia ohatrany hoe maty mandritra ny maty izy amin'ny hafatesan'i Kristy hoe maty zoma dia mitsangana amin'ny andro Alahady. Dia tonga teo daholo ny olona nanao pèlerinage dia nankalaza an'Andriamanitra dia nandrasana teo izy zany dia nitsangana izy tamin'ny andro Alahady, tamin'ny andro ny tombo. Dia izy nahitan'i Jesosy zany niresaka tamin'i Jesosy tany amin'ny fiainantsika tany izy zany. Dia olona dia ahoana nareo amin'izany? Jesosy izy niresaka tamin'ny lava io zany. Mety maro indray no tezitra eo amin'izany. Soratra masina no resantsika eto fa tsika tsy miresaka mankahala na manenjika mihitsy. Tsy hany mihitsy ilay izy. Eo ihany koa ny monina ilay hoe sekta monina io zavatra tena miliardera mihitsy ilay monina. Ny zanany monina andihy miasa fa efa maty koa ilay monina zao fa nilaza mihitsy hoe izy ilay Kristy zany. Ahoana ny mikasika an'izany? Betsaka ny manaraka an'izany. Ao ilay any Rosiany koa milaza hoe fa izy ny Kristy dia misy koa manao pèlerinage any. Dia any ambanivohitra zareo no mipetraka dia misy communauté mihitsy dia mamboly miaraka dia ilay Kristy mipetraka ohatra mbany azo izy mitory-teny dia manao ohatran'ilay paoziny hitantsika ilay amin'ny film jerentsika amin'ny télé hoe io Jesosy. Fa angamba moa ny tena nisy nahita ny tarehan'i Jesosy zany. Fa iny no lasa ataony ilay ohatra n'ity zany ny paozipaozin'i Jesosy dia ampitovitovina amin'iny daholo dia hoe ity Jesosy. Ora olona. Zany hoe ny tenen'i Jesosy hoe hamantarana azy. Fa iny ny hamantaran'ny Kristy. Eo ihany koa ilay pasteur tao an-dravango-pivavahana taloha, resaka hoe Josefa. Dia nahitan'i Jesosy izy. Dia nanoratra boky izy mikasika an'izay ary rehefa nahitan'i Jesosy dia nahazo boky volamena tamin'i Jesosy. Hatramin'izao mbola tsy fantatra inona no tao anatin'ilay boky volamena zany. Dia rehefa nahitan'i Jesosy izy dia Jesosy be soroka dia ohatran'ny misy ekay, ohatran'ny ekaina krokodila ny vatany. Mba hafahafa koa zany fa tsy ohatran'ilay Jesosy voalazan'ny soratra masina leo anivon'ny fanaovan-jiro sy le mitafy fitafiana fotsy, le tarehany tsy hajerena fa mamirapiratra, ny masony tahaka ny lelafo, ny vavany iny misy mivoaka ny sabatra roa lelo, ny tongony tahaka ny varahana mangano any. Ny anazy ny hitany Jesosy be soroka sy misy kirany. Dia ahoana zany? Mba mitandrema ihany ratsika amin'ilay Jesosy ahoana ny famantarana io. Misy ny famantarana omenan'ny Kristy. Jereo ny soratra masina ahoana ny voalaza fa tsy ho misy ihany dia mino tonga tary Jesosy dia niresaka tamin'i Jesosy. Ora olona. Ireny rehetra ireny dia olona mivavaka amin'iny daholo mino ireny maty zoma mitsangana Alahady daholo mino ireny. Ary mba hanamarinan'izy ireo tena aza ny amin'ilay resaka hoe maty zoma Jesosy dia izao ny zavatra teneniny hoe nga Jesosy dia voatery mahazo 3 andro 3 alina. Rehefa tsy hitany intsony indray izy hanazavana azy dia izay ny ataony nga Jesosy voatery mahazo 3 andro 3 alina hozy izy. Ny zava-dehibe nge dia izao hozy izy. Rehefa maty hoa Jesosy dia izay ny zava-dehibe. Satria tsy hitan'izay dikevitra amin'io, fantany io. Na maty iny izy, na maty iny fantatra fa Jesosy dia maty hoa dia ampy hoa izy izay. Maro no miteny an'izany. Fa tsy izay ny hevitry Kristy fa hoy Jesosy tokana ny famantarana omeko anareo Jesosy tena ny teny. Dia izao
tahaka ny Jona 3 andro 3 alina tao kibon'ny tany dia tahaka izay ny toeran'ny teo kibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izay ny toeran'ny zanak'olona 3 andro 3 alina ao kibon'ny tany. Hovonoana hozy izy ny zanak'olona ary hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Jesosy Kristy no miteny izany. Jesosy Kristy zany rehefa niteny izany dia izy nareo miteniteny foana koa Jesosy fa nga mila fantarina zany e. Fa rehefa mitsangana ianao Jesosy tonga teo amin'ny Jesosy ianao dia miteny mihitsy Jesosy tsy zava-dehibe inge zany fa rehefa mitsangana ianao dia izay ny zava-dehibe. Fa manino Jesosy namerimerina an'izany satria misy antony zany. Satria maro no avy amin'ny anarako. Maro no voafitany mitandrema fa andreo misy hamitaka anareo. Vokatra an'izay io zavatra io. Satria misy le mpamitaka zany. Miteny soratra masina dia milaza Romanina 7 tandresantsika teto izy io fa verenantsika kely ihany fa tsy maninona mihitsy. Romanina 7 dia ny andinin'ny 7 sy ny 4. Inona ny zavatra resahany eto? Romanina 7 andinin'ny 7 sy ny 4. Fa hoana kosa ary raha tsy nino ny sasany moa ny tsy finoanaiva ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra. Sanatria izany aoka Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga araka ny voasoratra hoe mba ho hamarinina ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady. Raha tsy mino ny sasany moa ny tsy finoanaiva ahafoana ny fahamarinan'ny soratra masina izany, ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra. Raha maro ny tsy mino, mahafoana le fahamarinan'Andriamanitra ve zany? Tsy mahafoana velively mihitsy. Faoka Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra ho mpandainga hozy izy. Nareo ka izy ahery amin'izay manana ady aminy hozy izy. Dia ahoana zany? Raha mitenitsika manao ngahy voatery mahazo 3 andro 3 alina, dia ianao zany lazaina fa mpandainga zany. Faoka Andriamanitra no marina satria Andriamanitra miteny hoe ny zanak'olona dia izao hitsangana amin'ny andro fahatelo. Ary maty izy araka ny soratra masina, levina izy araka ny soratra masina, nitsangana izy araka ny soratra masina. Nahazo 3 andro 3 alina izy tao akibon'ny tany araka ny voalazany. Ka raha vao miteny izay no fa ngahy izy voatery mahazo an'izay dia mampandainga an'Andriamanitra zany ianao amin'izay fotoana izay. Dia ao koa ny sasany mety laza manao hoe tsisy mangozongozona finoky zany e. Avy izy avany. Finoky dia katolika. Za dia tsy maintsy katolika. Io naterahako katolika. Então sasany zay protestante, zay FJKM, zay luthérienne. Aty andafy moa dia tsy haiko FFPMA moa izay inona anaran'le aty andafy tsy tadidiko intsony le anarany teo ohatr'izay angambany. FFPMA angambany le kristianina aty andafy, le protestante. Sy ny maro samihafa zany. Zay zao. Aza mahozongozona finoko. Ao koa sasany zay adventiste. Zay Apokalypsy e. Sao dia malahelo koa ny sasany hoe zay tsy mba voatonona tao mantsy dia mba tononona ihany izy. Fa zay zany le izy. Tokana ihany. Aoka hozy izy Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra dia mpandainga. Ka raha milaza ianao hoe aza manozongozona ny finoko, fa nga moa izay ny atao hoe finoany. Nga moa reny voalaza teo katolika na protestante na adventiste na evangelika na apokalypsy na vaony oloko na inona fiangonana misy ianao zany, nga reny ny atao hoe finoana. Ireny dia inona reny? Reny dia anaram-piangonana ireny. Anarana hiatsoana le eglizy ireny. Fa tsy finoana ireny. Fa ny atao hoe finoana. Raha kristianina zany ianao dia ny finoanao dia inona? Finoanan'i Jesosy ny finoanao. Finoana kristianina ianao, mino an'i Jesosy Kristy. Zay ny finoanao zany. Fa eo moa zany le izy araka le resantsika eto fa nizara anankiroa koa le finoana kristianina. Ka ny anankiray zany mino an'le Jesosy. Fampianarana eglizy maty azomany nitsangana amin'ny andro alahady, andro ny tompo io. Ny anankiray mino an'le Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro, nitsangana amin'ny andro sabata, andro ny tompo io. Lasa misy finoana kristianina anankiroa zany io. Dia eo ilay fanontaniana mipetraka iza ary no niny voalohany an'izany hoe Jesosy maty azomany nitsangana amin'ny andro alahady zany. Ary iza no nanao an'izany andro alahady zany ho andro ny tompo sy ho andro ivavahana. Iza no nametraka an'izany? Dia ny eglizy katolika no nametraka an'izany, ary manizingizina mihitsy izy fa iza no nametraka an'izany. Misy video amin'ny
azontsika jerena mihitsy izy io sur YouTube, tsy manina mihitsy conférence nataon'ny église izy io, miaraka tamin'ny nisy conférence natao zany de tao anatin'io conférence zay natao io tao ihany koa ny église katolika zany nandray anjara tamin'io conférence io. De nandray fitenenana mihitsy ny cardinal ny église katolika. Satria nisy fanontaniana napetraka ny mikasika ny resaka hoe ny sabata ve andro sabotsy sa andro alahady? Zay ny fanontaniana napetraka de nitsanga ny cardinal namaly an'izay fanontaniana zay hoe ny sabata ve andro sabotsy sa andro alahady? De zao no navalin'lay le cardinal zany tamin'io fotoana io zany. Raha mijery sary moa zany tsika eto vidéo ny enoantsika azy de hitantsika zany le izy amin'ny vidéo no enoantsika io cardinal miteny mivantana io zany. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. Zao ara no zavatra voalazan'le tao amin'le vidéo zay nijerentsika zany. De zao no zavatra voalaza amin'ny vidéo. Vakiko le izy amin'ny teny frantsay de ho adikako ihany le izy. De zao no tenen'le cardinal. J'ai proposé à plusieurs reprises $1,000 à toute personne qui pourrait me prouver que par la Bible seule je suis obligé de sanctifier le dimanche. Nanao fanambina mihitsy zany ty cardinal ty nilaza. Fanambina ataony de zao. Manao pari amitsika ozy izy $1,000. $1,000 mipari ataoko amitsika. Raha mahita ao anaty baiboly tsika fa ny andro alahady no andro tokony ho masina sy ho tandremana, ivavahana. Fa tsisy namaly anazy. De nitoizany fanazavana, de ahoana izy? Izy no manazava, le cardinal no manazava amin'io solontenan'ny Vatican zany io. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. Il n'existe pas de loi dans la Bible. C'est une loi de la Sainte Église seule. Tsisy lalàna ao anatin'ny baiboly izy manambara manao hoe mana masina ny andro alahady. Fa zany lalàna zany hoe mana masina ny andro alahady de zao lalàn'ny église rery ihany zany. Izao ny voalazan'ny baiboly izy. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Fa izao kosa ny lazain'ny église catholique. Non, par ma puissance divine, j'abolis le jour du sabbat et je vous ordonne de garder le saint premier jour de la semaine. Amin'ny herin'Andriamanitra zany, zay nomena anazy zany, ny fahefana anazy, zany hoe manana pouvoir divine zany ny église. Manana ny herin'Andriamanitra io zany, amin'ny pouvoir divine zay ananany zany, na ny herin'Andriamanitra zay ananany. De zao, nesoriny no ravany io sabata io. Nesoriny io sabata io, ary mandidy izy ny amin'ny hitandremana ny andro voalohany amin'ny herinandro. Namoaka didy izy zany ny amin'ny hitandremana ny andro voalohany amin'ny herinandro. De ahoana izy rehefa avy eo? Et voilà l'ensemble du monde civilisé s'incline en une obéissance respectueuse au commandement de la Sainte Église catholique. Vokatra n'izay zavatra zay ozy izy de zao. Ny tany rehetra zany, zay mandroso rehetra am'izao fotoana zao zany, am'izao vanim-potoana iainantsika zao zany. Zao firenena rehetra zao zany, manerana ny tany, monde civilisé zany. Zao firenena rehetra manerana ambony tany zao zany de zao. Miankohaka ozy izy. Ary manaja an'io
didy ny eglizy katolika io. Miankohaka amin'io andro izy ary manaja n'io andro zay didiny eglizy katolika. Zay no napetrany. De izany nefa zany, izany teny nambarany zany, efa artikla navoaka zany tamin'ny 1884. Mamerina fotsiny zany izy. Zavatra efa voambara tany aloha zany zavatra zany. Toy zany ihany le fanazavana. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. L'Église catholique, de plus de 1000 ans avant l'existence d'un protestant, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi à dimanche. Ny Église catholique izy zay niforona, efa niforona zany, arivo-taona talohan'ny protestanta zany, de vokatry ny asan'Andriamanitra zay nampanaovina azy, ny mission zay nampanaovina azy zany, de zao nanolo ny andro sabotsy fivavahana ho lasa andro alahady. Izay mission nataon'ny Église zany zay nomenana azy zay, mission divine nomenana azy zany. En vertu de sa mission divine, amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra zay nampanaovina azy, de zao nanolo ny andro sabata izy, zay andro fivavahana tamin'Andriamanitra, ka lasa natao ho andro alahady fivavahana. Tamin'ny vina nivoaka ihany koa zany, tamin'ireo Catholique Mirror, tamin'ny 23 septembre 1893 nivoahan'izany ihany koa. Namoaka an'izany article zany ihany koa izy. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Fanontaniana mipetraka. Apetraky ny olona zany. De hoe, quel est le jour du sabbat? Inona ny andro sabata? Inona ny andro sabata zay tokony hivavahana? Ny valitenin'ny kardinaly de zao. Averiko tsara le fanontaniana. Ny fanontaniana mipetraka. Inona ny andro sabata? Ny valiny. Ny sabotsy no andro sabata. Mamaly izy. Fanontaniana mipetraka. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu de samedi? Maninona ary tsika no mitandrina ny andro alahady noho ny andro sabotsy? Satria araka ny Baiboly zany de mazava tsara ny voalazan'ity kardinaly ity fa ny andro sabotsy no andro sabata. De mipetraka le fanontaniana manao hoe maninona ary tsika no mitandrina ny andro alahady fa tsy ny andro sabotsy? Ny valiny de zao: nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi à dimanche. Ny antony de zao: mitandrina ny andro alahady tsika noho ny andro sabotsy satria ny Église katolika no efa nanova n'io andro fivavahana io, zay andro sabata, andro sabotsy, ho andro alahady. Izay ny antony. Io zany tsy sara Baiboly io a. Fa mission divine nomena ny Église io. Mission zay nomenana azy io. Manana an'izay pouvoir zay zany ny Église, manana an'izay fahefana zay izy. Mitandrina ny andro alahady ozy tsika no ny andro nous observons le dimanche au lieu de samedi. Mitandrina ny alahady tsika amin'ny toeran'ny sabotsy ozy izy satria ny Église katolika no nanova an'io andro fivavahana io, zay andro sabata io, le andro sabotsy zany, ho andro alahady lasa andro fivavahana.
tamin'ny 1910 ihany koa no nanaovan'izany Peter German aveo convert catéchisme of catholique doctrine tamin'ny seconde édition zany no nanaovana an'izay tamin'ny 1910. Article catholique no namoakan'izany tamin'ny 1910 page 50 zany zay. Question: have you any other way of proving that the church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. Famontaniana mipetraka. Avez-vous une autre façon de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes de préceptes? Afaka manaprofo ve ozy izy? Ny Église fa manana an'izany pouvoir izany na manana izany fahefana izany. Maninona? Mametraka fety na androm-pivavahana zany. Ohatra hoe mamoaka didy ny Église, ohatra ny hoe manao paska atsika zany zao. Satria raha ny fety paska zany raha ny Baiboly ny jerena, zany fetin'ny paska zany dia miaraka amin'inona ny paska? Miaraka amin'ny tempoly na miaraka amin'ny tabernakely. Resaka hoe fetin'ny paska na ny fety ara-Baiboly. Ny fety rehetra ara-Baiboly dia miaraka amin'ny tabernakely ny tempoly. Rehefa foana ny tempoly tao amin'ny soratra masina, dia tsisy antony intsony zany anaovana an'ireny fety ireny satria mifandray amin'ny tempoly daholo anaovana an'ireny fety ireny. Marina nefa ny Église maninona? Izy ny nametraka ny fety. Manao ny paska io. Manao ny Pentecoste. Izy ny mametraka an'ireny fety ireny. Ka zao ny zavatra fanontaniana mipetraka dia zao. Izy ihany koa no nanova ny andro fivavahana tamin'Andriamanitra, zay andro sabata zany, ho andro alahady. Zay ny Église no nametraka an'io andro. Ka ny fanontaniana mipetraka hoe, avez-vous une autre façon de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes de préceptes? Hoe afaka manaprofo ary ve ny Église fa manana an'izany fahefana izany izy? Maninona? Manendry andro ivavahana na manendry fety ivavahana zany. Na mamendry didy précepte ihany koa. Hoe mametraka didy. Ohatrany hoe manajany andro alahady zany. Ny valiny dia zao. Si elle n'avait pas ce pouvoir, elle n'aurait pas pu faire celle de tous les théologiens modernes avec elle. Raha tsy nanana an'izany fahefana izany ny Église, dia tsy afaka ihany koa izy naninona nanao izany ho an'ny Église rehetra zany amin'izao fotoana izay misy zao, satria ny théologien moderne zany dia avaiza daholo ny fotom-pampianarana misy amin'ireo théologien moderne amin'izao vanim-potoana zao reo. Avao amin'ny fampianaran'ny Église daholo ange reo. Avao daholo no nivoaka reo. Ny Église zany eto miafirme mihitsy izy ary manambara fa ny fampianarana rehetra zay hoentin'ny théologien moderne amin'izao dia zao mifototra andreo dia avaiza avao amin'ny Église daholo ny nianindreo. Ary izy no nanao an'ireo. Ohatra mandray fotsiny ohatra ny adventiste nge nanohatra ny Église izy tany aloha tany. Fa amin'izao fotoana zao ny adventiste efa mifandray tanana. Zany hoe nisy fiovana zany tao amin'ny fotom-pampianaran'ny Église adventiste. Matoa lasa mifandray tanana. Ny Apokalypsy zany ange mitory an'izany Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany. Amin'izao fotoana zao tsy azo toriana amin'ny radio intsony zany fa raha miteny an'izany ianao, mahazo zay mpitoritory miteny an'izany io. Efa misokatra satria no efa mifandray tanana ihany koa. Ny fiangonana protestanta sy ny evanjelika moa fa tsy tenenina intsony zany. Normalna zany. Ka raha nisy zany ny anan-kendrina nohatra. Amin'ny farany dia zao tsy maintsy miankohaka ihany. Zay ny mahatonga le teny manao hoe si elle n'avait pas ce pouvoir, elle n'aurait pas pu faire celle de tous les théologiens modernes avec elle. Zany hoe tsy niazy ihany novainy fa ny hafa ihany koa novainy. Zay ny dikan'izay. Novainy ihany koa ny hafa. Dia manaraka azy daholo rehetrarehetra reo. Dia toy izany, elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, pour l'observation du samedi, le septième jour.
raha ohatra tsy nanana n'izany fahefana zany izy dia tsy afaka nanova ny andro fivavahana amin'ny andro sabata amin'Andriamanitra ho lasa andro voalohany amin'ny herinandro ho andro fivavahana zany. Satria nanana n'izay fahefana zay izy dia afaka nanova an'izay andro fivavahana zay ho lasa andro alahady fa tsy sabotsy intsony. Un changement pour lequel il n'existe pas d'autorité scripturaire. Io fanovana zay natao io zany dia tsy ara-baiboly satria tsisy eo anatin'ny soratra masina mikasika an'izany. Fa izy nanana an'izay fahefana zay dia nanao an'izay izy. Satria ny texte ny soratra masina tsisy manambara an'izany mihitsy. Dia toy izany ny fanazavana. Dia aiza ao anatin'ny inona misy an'izany teny zany? Ao anatin'ny katechisme misy an'izany. Stephen Kinanna, doctrinal, page 174, anaty katechisme misy an'izany. Toy izany ihany. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. Il n'y a qu'une église à la face de la terre qui a le pouvoir ou prétend avoir le pouvoir de faire des lois obligatoires pour la conscience en liaison avec Dieu, une liaison sous peine de l'enfer. Tokana ihany izy ny église manerana n'izao tontolo izao no manana fahefana izy na mihevitena manana n'izany fahefana zany maninona manao lalàna tsy haiko mandika an'izy amin'ny teny gasy manao lalàna obligatoire manao lalàna tsy maintsy arahana zany zay le obligatoire. Tokana ihany ny église manana fahefana na mihevitena manana n'izany fahefana zany izy anao lalàna izay tsy maintsy ho tandreman'ny fotom-pisainana ozy izy ahafahana mifandray amin'Andriamanitra ary raha ohatra zany ianao manohatra n'izay fahefan'ny église zay dia sous peine de l'enfer zany no mahazo anao. Zay no mahazo anao zany. Aveliko ça, il n'y a qu'une église à la face de la terre qui a le pouvoir ou prétend avoir le pouvoir de faire des lois obligatoires pour la conscience, une liaison avec Dieu, une liaison sous peine de l'enfer. Izy ihany zany no manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fanovana lalàna zany. Manao lalàna obligatoire ho an'ny fotom-pisainana. Manao lalàna zay tsy maintsy ho tandremana ho arahan'ny fotom-pisainana rehetra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka raha misy olona fivavahana hafa zany ankoatranazy manao an'izay zavatra zay dia any amin'ny hafobe zay olona zay zany na zay mpivavahana zay zany. Satria izy ihany no manana an'izay fahefana zay. Ka raha ianao zany mihevitena manohatra ny église amin'ny fampianarana zay hoentinao dia tadidina nazo ny protestante tamin'ny fanavaozana ara-pivavahana tratry ny inquisition zany. Satria fahefan'ny église no nanao ny inquisition tamin'ny andro ny fanavaozana ara-pivavahana. Satria izy no manana an'izay fahefana zay. Hoe fahefana avy amin'Andriamanitra zany. Satria izy manana fifandraisana avy amin'Andriamanitra. Ka rehefa nanohitra ny protestante dia nany tratran'ny bûcher, ny dorana velona, tratran'ny fanagadrana, tratran'ny famonoana ho faty. Dia inona zay lalàna obligatoire pour la conscience zay ahafahana mifandray amin'Andriamanitra zay napetraky ny église? Inona zay lalàna tsy maintsy ho trandremana zay napetraky ny église mba ho arahan'ny fotom-pisainana zany ifandraisana amin'Andriamanitra? Exemple ozy izy l'institution du dimanche, ny fanajana ny andro alahady. Ohatra fanajana ny andro alahady. Toy izany. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone
who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Quel droit pour toute autre église de garder ce jour? Quel droit pour toute autre église de garder ce jour? Inona no mahatonga ny église hafa zany mitandrina an'io andro? Teny valiny dia zao, en vertu du troisième commandement, satria mitandrina ny andro fahatelo izy, mitandrina ny didy fahatelo izy. Inona mahatonga ny fiangonana hafa ozy izy mitandrina an'io andro alahady io? Dia satria mitandrina ny didy fahatelo ny église izy. Le troisième commandement de l'église, mitandrina ny didy fahatelo ny église zany ireo fiangonana rehetra, mivavaka amin'ny andro alahady reo. Dia toy izany, la papauté a changé le quatrième commandement et a appelé le troisième. Nosoloan'ny papa ozy izy ny didy faefatra ao amin'ny baiboly, ka lasa natsoiny hoe troisième, satria nesorony didy faefatra io. Ny didy faefatra dia milaza hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Dia nosoloan'ny didy fahatelo, mana masina ny andro alahady anamasina azy, aza miasa fa manompon'Andriamanitra. Dia teneniny tsara izy, izao ny voalazan'izay izy, souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat, zay le didy faefatra, hoe mana masina ny andro sabata. Dia toy izany eo ambany, mais le samedi est le jour du sabbat. Fa ny sabotsy ozy izy, dia io ny atao hoe andro sabata. Ary tout écolier sait que le dimanche est le premier jour de la semaine. Ny mpianatra rehetra dia mahalala ozy izy fa ny andro voalohany amin'ny herinandro dia ny andro alahady. Dia eto amin'izay izy averiny le teny tany amin'ny voalohany, cardinal miteny, j'ai proposé à plusieurs reprises $1000 à toute personne qui se révélera par la Bible seule que le dimanche est le jour où nous sommes tenus de garder. Et personne ne s'est prononcé pour l'argent. Zaho izy nanao fanamby tamin'ny olona rehetra, na nanao pari zany $1000 ozy izy, zay afaka manambara amiko fa amin'ny alalan'ny baiboly dia azo tandremana ny andro alahady. Fa io ny tokony ho tandremana, fa tsisy olona ozy izy nanantona hoe ty fa nahita proof fa ny andro alahady ny andro ivavahana. Ny église zany dia zao tena miteny mihitsy izy manao hoe izay no nametraka ny andro alahady, io ny andro ivavahana, zay ny manana an'izany fahefana zany nametraka an'izany andro zany ivavahana. Ary ny olony kristiana rehetra izay mivavaka amin'izany andro alahady zany dia mivavaka amin'ny didy fahatelon'ny église ozy izy. Izy zany tena miteny an'izay mihitsy. Fa mahavariana dia ty ny église tena miteny mihitsy izy. Izy tena manaiky mihitsy hoe ny andro sabata dia nino ny andro sabotsy ny andro sabata. Ary manaiky izy fa ny andro alahady, ny andro voalohany amin'ny herinandro dia andron'ny église io andro voalohany amin'ny herinandro. Fa ny mahagaga sy mahavariana dia reto fiangonana zandriny reto, ny protestante, ny évangélika, reo ny tena manizingizina hoe novaina amin'ny andro voalohany amin'ny andro alahady ny andro ivavahana, misy proof ara-baiboly mihitsy. Dia olona tao amin'ny fiangonana batista no resaka taminay dia zao ny tena jereo ny ty baiboly ty rehefa tonga ny andro alahady no nitahotra ny jiosy dia niditra tao amin'ny efitrano ny mpianatra ka narindry ny varavarana no nitahotra ny jiosy, dia jereo fa niangona angizy. Zay ny anaporofony zareo fa mivavaka honya ny apôstôly tamin'ny andro alahady. Ina nefa nitsofoany tao amin'ny efitrano tao amin'ny andro alahady no nitahotra ny jiosy, dia niafiny zareo dia narindry ny varavarana. Fa vonanelo hoe niangona izy, kino moa dika hoe miangona? Mivory angizy. Niangona tamin'ny toerana anankiray izy, mivory amin'ny toerana anankiray. Fa tsy hoe niangona hivavaka, niangona no nitahotra ny jiosy. Dia miezaka manaporofo kely majinijinika ohatr'izay daholo ny rehetrarehetra. Fa reraka eo nareo. Fa dadabe fa nilaza fa hoe izy no nanao an'io. Taranaka zany dia manino? Manaiky izay tenenin'ny dadabe. Dadabe miteny, zany nanova ny andro sabata ho alahady, ho tandremana.
ka zay manaraka an'io dia manaraka ny didiko daholo zay ny teniny dia manaraka zay ny raha maharana anazy c'était la Sainte Église catholique qui a changé le jour du repos du samedi, le 7e jour au dimanche, le premier jour de la semaine. Ny Église catholique, zay ny amarana ny teny, ny Église catholique ozy izy. Ny nanova ny andro fitsaharana ny sabotsy, andro fahafito, ho andro alahady, andro voalohany amin'ny herinandro. Ny Église catholique no nanovan'izany. Manaiky izy ary mizingizina mihitsy izy. Dia tamin'ny noviana article efa nivoaka ihany koa zany un right dans une conférence prononcée en 1893. Efa article efa nivoaka zany tamin'ny conférence ihany koa zay natao tamin'ny 1893 nataon'ny Église. Tsika miady hevitra amin'izany ka fa teraka nareo tamin'ny 1993 efa nivoaka zany tamin'izany. Tsisy adikevitra nge zany. Fa manaiky an'io anao dia manaiky ny didin'ny Église ianao e. Manaiky ny fampianaran'ny Église ianao. Ny antony mahatonga ny Église manao hoe vavahana ny andro alahady. Jesosy maty amin'ny andro zoma mitsangana amin'ny andro alahady lasa natao ho andro ny tompo io, andro ivavahana. Miakohaka daholo ny rehetra. Dia lasa solennité le izy. Lasa andro masina le izy. Zay no mikasika an'izay zavatra zay fa mandeha moa ilay fotoanantsika fa bon. Iny anajalonantsika ny lesona. Dia hotoizantsika ny lesona indray amin'iny arivina. Zay no mikasika an'iny zany aloha dia ambava homana mpomeritseritra dia samy mba mitsakitsako antsika fa zay le izy. Zavatra misy zany. Afaka mijery an'io tsika. Raha osika hoe dia za tsy mino an'izany dia jereo sur YouTube dia tapio tsara. Mikasika ilay hoe samedi ou dimanche ny andro sabata. Dia hitantsika eo zany cardinal milaza an'izany. Mazava tsara zany. Ary tsy vitany tamin'izay fa miboky katolika dia manazava an'izany. Ho an'ireo théologien protestanta izay nianatra théologie mahalala tsara an'izany fa zao izy ve dia hitenenao amin'izany. Tenin'izany am-piangonana izy didin'ny Église no rahantsika. Tsy mbola nisy niteny mihitsy. Fa dia izay no mikasika an'iny zany fa hivavaka tsika aloha sotran'ny tompo. Tompo iray masina sy tsara indrindra misaotra anao zahay. Afaka nianatra ny teninao indray tamin'ny tian'io ity. Mana masina anay iray ny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha eo kalazay ny anaranao any. Misaotra tompo ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao eto anatrehanao. Amen. Dia izay indray mikasika an'iny lesona iny dia raha rifontsika mbola manohy an'izay iny mbola anatin'ilay famaranana an'ilay mikasika an'in'ilay hoe finoana anankiroa iny zany tsika. Mikasika ilay hoe Jesosy maty, zoma sy maty tamin'ny antsasaky ny herinandro. Hitantsika ilay fahasamihafana fa tena misy tokoa ilay fahasamihafana. Dia ho izahantsika farahana rarivo zay raha sitrapon'ny tompo dia miditra tsika ny amin'ny fanohizana ny lesona ny amin'ilay toko fahafito zany dia manao veloma daholo. Baibai tsika rehetra hariva indray.